Amin'ny taranjam-baolina lavalava kosa ho tanterana amin'ny lahady ho avy izao eny amin'ny kianja makeny Andotapena kely ny lalao famaranana nentina nankalazana amin'ny Tanjobily ho an'Andriamatora Kotova Martin izay mpilalao teo anivon'ny FTM Manjakaray. Kotova Martin zany dia mpilalao tao amin'ny FTM Manjakaray ary nilalao nandritra ny fotoana maro tokoa efa niseka zavatra betsaka tao anatin'izany fikambanana izany ary natsiaro fa tokony efa fotoana tokony hankalazana ny Jobily zao dia izany nanatiterahana zao fotoam-pankalazana zao. Zavatra miseho any amin'ny lady aloha voalohany indrindra vao amin'ny enina latsaka 10 maraina ny vavahady dia ny fandriam-pahalemana sy ny andala tomonana daholo ary ny olona andray anjara eny efa vonona avokoa eny hatramin'ny mpivarotra dia efa vonona daholo hatramin'ny tandro filaminana dia efa vonona daholo andraikitra ny filaminana eny fa miandro ny vahoaka rehetra sy inona manatrika izany fotoana izany. Ny match voalohany indrindra dia eo amin'ny FTM vehivavy sy Sabotsina faharoa dia eo amin'ny Amboditsiarivo Tarea sy Kanjavenir dia faharoa dia fahatelo Amboditsily sy Vitama Amboditsily sy Rosa ary ny amin'ny erazany dia Serandram Manala sy CRM Balavao. Amananazy moa dia le finale tonga fa FTM Manjakaray sy Asaka fotsiny.